Eny ary a, salama mamerina ny arahaba ho antsika rehetra. Arivariva amin'izao andro arivariva ny alahady izao. Miverina satria mety hoe alohan'ny famaranana ny lanonana, fetin-danonana ny inona izy teo, ny Jeux olympiques, ny clôture, ny cérémonie nanaovantsika an'ity fandarana ity. Tsy maharitra herintsika akory fa raha misy dia misy atsasak'adiny rabe indrindra, ary tena mandinika zany amin'le tonga dia alefako le izy dia avy eo mandefa hidintsika satria ny antony nanaovako an'ity fandarana ity koa dia inona izy teo, misy hira tiako hoeniny rehetrarehetra fa hoenotsika zany ary ho aparitakitsika, ho lancentsika fa hafa samy tena hoe hafa ity hira ity, ary tadidiko tamin'izany andro mba tsy hilazako zavatra betsaka rehefa manomboka mivoaka ny feo, rehefa manomboka misoratra ny rindrina, rehefa manomboka dia akaik'izay ny fahatongavan'ny fanahiniko miverina fanolorana mihitsy lanceko an'io hira io, ary tiako hoenitsika mianakavy hifampizarana. Efa ao anaty mur akao le izy, azonareo zaraina, azonareo zay tiana anaovana azy mihitsy, fa ho antsika surtout majorité silencieuse, ho antsika daholo io hira io. Ka mba ahafahana miantso ny namana rehetra aloha sy miteny hoe ao indray lery, dia aleo andefa an'ity hira ity fa itony hira itony nanana ny tantarany ary manana ny figabony, ary anisan'ny mpitolona tamin'izany andro any ny olona niran'itony hira itony, ka andao enoantsika le hira anankiray aloha fa tsy le mbola tiako tena henonareo sy le hoe anton'ity fandarana ity, fa alefako le hira dia manao partage nareo miantso ny akama sy ny namana rehetra hoe ao indray fa andao hieno.
Ia, mila fikarohana sy fahalalana an'izany tamin'ny androny hoe misy tolona sy ady tamin'izany atao hoe autoritarisme no mahalala an'izany hira izany ary tsy hafenona fa tena vitsy aminareo tanora fa eny fa na ny olon-dehibe amin'izao ara no mahalala an'izany hira izany hoe hanala masika
Bilakarenjy nataony ny azo nidoroboka. Zaho ny antony nanaovako an'ity fandaharana zao ty. Le mandeha le Jeux olympiques zany de mandeha le fifaninanana sy ny karazany. Tena voaremariko tena tsy haiko hoe be fiangonana ve tsika malagasy sa inona no problemantsika. Indray andray teto de tena hoy zaho hoe tena mba miangavy an'ireny sampana fanaovana direct télévisé reny aho. Ohatra hoe ny TV plus aloha tsy hanao an'izany mihitsy izy e, tsy hanao izy. Ohatra hoe ny Real TV, ny Cool TV, ny Dreamy na ny ABC. Zany mety anao zany. Tena apetraka mihitsy zany le tena hoe tena ndao rangahy hanao bilan. Tena ndao rangahy tena hoe tena jerena mihitsy hoe tena inona ny azontsika tao anatin'izany atao hoe indépendance zany. Ny tena hoe vrai indépendance manko zany tena hoe le tena naniliana ny dadabe Tsiranana zany tamin'izany ho anareo zay tsy mahalala, tany amin'ny taona 2017 de tonga ny 2017 de varan'ilona am'izay le Madagasikara. Tena varan'ilona le Madagasikara. Tena mbola averiko aminareo ihany fa tany amin'izany taona tondrahany zany atao hoe Philibert Tsiranana zany, paix à son âme. Taty Madagasikara daholo, tao Madagasikara daholo ny niantsena. Reo nosy manodidina reo. Na hividy akanjo luxe, na hividy akanjo importé, na hividy ara-malagasy, na hividy sakafo, na hanafatra sakafo, na ny vary, na n'inona. Tao Madagasikara no nafarana. Ary anisan'ny tena kapitala tena hoe nadio. Nadio. Zany Antananarivo zany. Anisan'ny toerana hoe nadio zany Mahajanga, Tamatave, Diego zany. Nadio zany. De tarobe filatanana zany tao anteraka tokoa. Nadio zany, nanana na izy azy zany, Girard aérobic zany, hôpital Girard aérobic zany, ô reo olona. Raha tseraka ny nanao ny Asia raha. Andao atao mihitsy le tena bilan zany hoe ankoatran'ny amerdement nga inona sy ny fahantrana. Inona ny tena zavatra azontsika tamin'ilay indépendance e. Fa mitodika kely ohatr'izao fotsiny ianao de efa La Réunion, mierika lavidavitra ianao Guadeloupe, Martinique. Totra ny tao jerenao le tary avy any amin'ireny olona ireny any amin'ny équipe nationale. Afaka manan-karena le olona. Any amin'ny équipe nationale rugby, nahay rugby zany malagasy zany tompoko anao ô. Nahay handball zany malagasy zany tompoko ô. Ny baskety, ny volley, ny athlétisme. Aizatsika mianakavy amin'izao. Inona mba tena azontsika? Tena mba dinihone.
filoham-pirenena manam-pahaizana indrindra eto ambonin'ny tany, mahay ekspera amin'ny fampahatrana vahoaka, aingana sady amin'ny fomba manara-penitra no azontsika. Ary ny tena gravy dia mbola nijaly tena nijaly ny ohatra tamin'izany atao hoe fanjanahantany malagasy. Tena nijaly lavitra. Mbola velona ry général Ramakavelo. Mbola velona ry professeur Ranjeva. Mbola velona reo olon-dehibe rehetra maromaro malagasy reo, velona niteraka talohan'ny 1990. Fa tsy nanam-pahaizana ireny olona noteneniko ireny raha tsy ny système colonial nampianatra azy. Reo le katraka rehetra enjana ara-pahaizan'ireo le bebe reo, système colonial, zany hoe le Merlevi inabo ny école tamin'izany, ny université anankatso Antananarivo. Référence zany. Niaraka tamin'ny université an'ny Sénégal tamin'izany andro zany. Référence. Tsy nisy an'izany hoe tsy valide ny diplomanao raha ohatra ianao mandeha Macquarie. Tsy mahazo équivalence. Fa na troisième année ary ianao niala teo dia miverina première année. Tsy nisy an'izany. Na tonga an'izay resaka izay dia izao dia gaga tena mahita hoe ry zalahy miafina, tandremo fa grave be ilay izy, mais c'est ô combien pernicieuse na pernicieux leur coup, leur manipulation. Ils se cachent derrière des comptes fake. Virus ny antsoiko azy. Dia manao an'itony le hoe resin'ny États-Unis la Frantsa. Za tena tsy mila frantsay mihitsy, tsy tia frantsay mihitsy aho. Izy koa le vehivavy, zao tena hoe tena asehon'ny zalahy mihitsy zany le hoe francophobie ao anatin'le zavatra soratana. Tsy maro izy, tsy maro izy fa hitanao mihitsy hoe c'est une organisation. Ils viennent dans votre compte rien que pour salir et provoquer. Cette attitude de xénophobe. Zao zavatra teneniko anareo manoratra an'ireny zavatra ireny. Ny zavatra ohatran'ireny décrypté daholo. Ary za miteny anareo fa fantatry ny olona siblenareo amin'ireny zavatra ireny hoe izy nareo, aiza ianareo. Averiko décryptable ireny, vao mandeha fotsiny hoe zao na ataonareo amin'ny teny gasy ary tonga dia automatique be ireny any amin'ny machine any nanonany. Tsy ela akory sy eo anatin'ny iray andro akory nareo dia fi-identifier hoe ihany ity atony misy azy. Hita be zany le zavatra hoe misy olona mampirisika. Eo manko le zavatra no mipetraka amin'ny fanontaniana. C'est là où le bas blesse. Misy olona mampanao an'ireny zavatra ireny. Ary tena misy zavatra tena hoe zavatra tanjona. Raha ohatra zao tena nampiady olona ity zavatra ity fa tsy ho tantaraiko hoe iza ny niady.
Fa tena tezitra. Ny ambassadeur amin'ny Frantsa hoe misy karazan'olona manao politikana francophobe eto Madagasikara. Voaka izany resaka izany. Zao zavatra teneniko anareo. Ny olona mampanao anareo an'ireny zavatra ireny matetika manana nationalité izy. Manana nationalité izy. Ary vazaha izy, mety ho fantanareo, mety tsy ho fantanareo. Fa zao le situation alefa le zavatra ohatran'ireny hoe le opération semena zany le graine-na xénophobisme am'le tsy fitiavana hoe frantsay créeny zay. Iza no mahazo tombony? À qui profite le crime? Iza no mahazo tombony? Tsy ny opposition mihitsy a. Azafady a. Satria rehefa mahita zany ny frantsay mahita hoe misy le zavatra hoe mipetraka le heureusement mba misy olona manazava. Anisan'izany ny tenanay manazava Andro Aman'alina hoe non, tsy francophobe zany ny malagasy fa ireto karazan'olona ireto no manao an'izany zavatra zany. Voalohany indrindra aloha tsy maintsy olona manana moyen ahafahana manan-karama fety maromaro. Androany zao izy de nisy teo amin'ny 5-enina teo. Fa na izany na zany manorosorona mijery azy ary. Bloquenao izy ty indray misy ankiray. Manorosorona mijery azy ary. Bloquenao ato de ty indray misy anankiray. Dikan'izany tsy maintsy olona manana moyen. Ary kidia manana moyen de le olona manoratra an'le zavatra dia tsy maintsy manaraka an'le hoe ry misy menga petao hidiro. Ty misy an'izao hidiro. Hidiro. Zany hoe raha vao misy zavatra zany mifandraindray ohatran'ny hoe opposition zany. Idiran-dralahy. Ampidiran-dralahy ao anatin'izany le izy. Le xénophobisme zany. De amin'izay fotoan'izay de no hoe ny opposition zany no manana an'le politika hoe extrémisme am'le nationalisme zay tsy azo afangaro am'le hoe patriotisme. De raha ohatra zany tsy mieritreritra de tonga de raccourci Reine Masovalo hoe ny opposition manao an'io. Tsia tompoko. Tsia. Satria raha vao endrikendrika ny opposition hoe ny opposition manao an'io de dikan'izany automatiquement ary zay pernicieux an'izy, ary zay mahatonga an'izy hoe machiavélique ilay izy. Satria ny opposition no vao endrikendrika de ny dikan'izay zany ny mpitondra no mahazo tombony de hoe reto opposition reto tsy tsara ny mena fitondrana fa francophobe de zay no mahatonga an'le hoe ohatran'ny miseho foana le hoe fa maninona ny andro rajelona foana ny arovan'ny frantsay. Fa maninona ny andro rajelona foana ny arovan'ny reto vazaha reto. Tsy mba mahita ve ry zareo fa tsy miaingo zao zavatra zao. Tena mahita tokoa ry zareo. Tena sahako ny teny anareo zany. Tena mahita ry zareo ary hitany hoe tsy miainga le zavatra mitranga eo am'le firenena malagasy. Tsy mandeha am'zay laoniny, mahantra le malagasy. Fa izay zavatra tokony hazavaina. Tena manao démenti tanteraka mihitsy ny opposition hoe miala tsiny miala fondro tompoko. Fa tsisy an'izany tsy fitiavana vahiny zany.
eto Madagasikara. Tokony hanao journée anankiray na journée anankiroa, ampisehoana manao thématique, manao mi-créer argumentaire amin'izany zavatra zany. Minoa maromaro nareo fa hanova zava-dehibe dehibe zany. Amin'izay mazava sy miboridana etsy an'etsy hoe iretsy no manao an'ity opération, tsy fitiavana vahiny ity, tsy fitiavana vazaha ity, tsy fitiavana karana ity, isak'izay mandeha. Ahoana moa no ahafahan'ny vazaha andeha hitsampy any aminao nefa ianao mahamana aminao izy hoe ianao no tsy tia azy? Sarotra anie zany e! Ary zay no mampifety ratsy le mpitondra etsy. Miasa be le fekiny. Satria tsy aferina fa nisy fotoana nifangaro ny patriotisme sy ny nationalisme teo amin'ny Gara-Valmanana, de zay no nampisabadidaka ny zavatra. Amin'izao fotoan'izao fa manomboka mazava, tsy misy ny fampiresahana par rapport amin'izany resaka ara-Valmanana zany, kanefa na iza anaty zany, miverina indray misy mamerina, na tsy miteny hoe marika ara-Valmanana. Tsy intérêt amin'ny marika ara-Valmanana no nanao an'izany, ary tsy hanao an'izany intsony izy. Fantako izany. Nareo olon-dravalmanana zany, nareo olon-marika ara-Valmanana, tena miteny anareo manomboka masina androandro any. Ajanony le resaka fankaham-bitsiny. Ajanony. Ny fitiavana tanindrazana tsy midika hoe tsy maintsy tsy tiako ity, halako bika tsy tiako tarety, nefa ianao rehefa mila fanampiana mandondona any aminy. Ametraka amin'ny filoham-pirenenao anao ho filoham-pirenena, mila mandeha ary, mila mandeha atsy. Ajanony. Avy eo rehetra hiboridana seul eo. Aleo rehetra hiboridana seul eo amin'ny resaka xénophobisme zay ataony. Alaivo baraka rehefa miditra any amin'ny compte-nareo any. Zay ngambany ny hanazavako an'izany de zao. Tena za miteny anareo. Ahoana re ny fomba soft hitenenako azy mora indrindra? Misy karazan'olona ao Madagasikara zay atao hoe radialinaliste. Tsy possible mihitsy ho lasa premier ministre, ary tsy possible mihitsy ho lasa filoham-pirenena. De nareo boikely, nareo sipakely, mbola hivoatra, mbola aiza ty lalana. Tsy malaly zay ambonin'ny tany ny fandrian'ny olona fotsiny. Hoe sorato ty, zay tsy mila vazaha, zay tsy tia. Za tena tsy tia frantsay mihitsy e. Zay no asiana soratanao de iny ianao manoratra. Tampotampoka eo mba mety ny fiainanao, mba te ho akary ianao. Tsy mahazo visa ny zanako na tsy mahazo visa ianao. Eo anao voagaga fa hoe misy inona. Tsisy fanazavana, tsisy inona fa tonga de rejeté fotsiny. Any ianao vao tonga saina hoe sao de le zavatra nosoratako tary ary zany. Pozon'ny olona. Ny olona mampanoratra anao manana nationalité izy. Na manana moyen izy ahafahana miala part rehefa avy eo, tsy voatery ho aty a Frantsa fa mety makany Canada izy na mipetraka any États-Unis izy na any Singapour. Fa ianao nandoka fotsiny eo. Misy poste sérieux any amin'ireny orinasa vahiny any Madagasikara reny. Malaza ianao fa an'ity karana na an'ity vazaha. Nefa le critère mi-correspondre anao. Tsy tafy ianao. Za manaiky fitahan'ny olona.
manipulen'ny olona miara-diny fa ny zavatra ataonao tsy arakaraka ny zavatra mety antra aminao akory rehefa tonga amin'ny mamay sy ny mangididy any aoriana any. Eo anao vao tonga saina hoe takizay zao sy ny karazany manipulen'ny olona fotsiny. Hita mihitsy le olona fa na fanoratana le teny ara dia hita hoe manipule. Mitovitovy daholo ny zavatra soratana. Ndao ara, ianao n'ity le hira ity tsika. Hira voaforona angamba ity raha misy dia misy angamba izay. Raha misy dia misy angamba ny iray andro na même pas andro roa andro akory. Hira natao hitolomana izy ity ary hira ho an'ny rehetra izay mahatrapa-tena fa ao anatin'ny jaly amin'izao fotoana izao ka ataovy toy ny lera. Ndao ara. Zay le hira ifampizarako aminareo. Fanao veloma tsika ao anaty rindrika ao le izy fampizarazarao mbola ho zakanao ve ozy izy ka dia veloma mahafinaritra mandra-piona izay ny vita androany, izay ny masaka ny amin'ny androany. Raha ohatra ny eto aminareo dia asio izay ma ny ato amin'ny iny ty teo, ny ato amin'ny YouTube ary asio abonnement ihany koa ato amin'ny YouTube raha ohatra ny eto aminareo le fandarana tompoko. Ndao ary veloma tompoko, veloma mahafinaritra. Tokan'izay koa ny ato aminareo Facebook, ianao izay maromaro mandra-piona.